Mitovy avokoa ny antom-panenjehana ny mpanao gazety Fernand Selo dia ny resaka cybercriminalité. Androany, fanenjehana azy amin'ny famoahana tao anaty tambazotra Facebook mahakasika ny fisiana kolikoly ao amin'ny fandrarana ny fonja no nitsarana azy. Tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny fandrarana ny fonja no nitory azy ho nanao fanalam-baraka. Nolavina ihany koa ny fangatahana fahafahana vonjimaika. Marihako tsara fa efatra ny dossier mikasika ny Fernand Selo ny anankiray mbola any amin'ny police judiciaire fa ny voalohany mikasika itovizany daholo moa zany izy rehetra azafady. Resaka cybercriminalité dia resaka code de la communication médiatisé dia ny fahatelo resaka atteinte à la sûreté intérieure de l'État ty. Zay amin'ny ankapobeny izy efatra rehetrarehetra ao. Ndray moa zany nandeha androany. Mbola misy mandeha amin'ny 8 juillet dia amin'ny 11 juillet. Salle 2 leo anankiroa ambony reo. Resaka cybercriminalité efa nalambaraka zany ny directeur général ny école ny administration pénitentiaire dia ny faharoa mifampitohy amin'izay ihany mikasika amin'ny hoe voatotohana ny inona izy teo ny gouvernement mety hiteraka korotana politika goavana ho suitin'izay zavatra zay article 91/3 code pénal ohatrohatr'izay izy teo. Tsy tonga mipitory. Io zany magaga anay mihitsy hoe mitory ianao dia tsy mipotry ianao any fampanoavana dia tsy mipotry ianao aty amin'ny audience. Ny tale jeneraly eo anivon'ny sekolon'ny fandrarana ny fonja moa no nitory ka niakara ny fitsarana izao. Zay ivona ny 7 janoary ny voasambotra i Fernand Selo rehefa namohan'ny fitsarana mandatare. Fazarany olona ihany zany ao anatin'ilay izy apetraka aizy eo ampovoany miara-dia amin'ny fitondrana ivelan'ny fitondrana fanoherana inona tsara misy satria nisy fotoana koa ianao nahitako tao anatin'ilay hoe vondrona tanora hoe nouvelle génération politique sy ny sisa mba situé tsara hoe aizy nareo zany zao aty amin'ny fanoherana sisy ambiguïté fa tena manohitra nareo le fanoheranareo hoe inona le fitantanana rafitra olona misy koa manko tsy mitovy satria misy mitondra teny ohatra hoe zay mpanohitra ohatran'izao dia sasa manoe ohatra manohitra miara-dia any reo fa tsy tena manohitra fanoherana ohatra n'inona marina le resahana eto fanoherana ny fitantanana misy dia rehefa ohatra hitarina hoe amin'ny lafiny lehibe be izy dia système eto Madagasikara mihitsy ao mila averina jerena zany. Zay le teneniko hoe le république malagasy mila tena averina jerena mihitsy satria nampiatrahana république voalohany nge tsy safitsika malagasy nge matsiny mahatonga le resaka nge iasana velotany toa dia zay indrindra matsiny tsika tiako hatongavana ao anatin'ilay izy hoe na le atamin'le hoe safidiny anarany antoko républicaine tia safidy malagasy satria ianao dia pahitantara nandalina ny tantara tsoka fanjakana fandimitra eto Madagasikara ohatrany imposé ihany zany le république eto Madagasikara fa tsy tena mifanaraka amintsako kolotsaina ny valeur malagasy ny lalatsainy sy ny tsisy ity resaka république resahany ity ka mahatonga an'le hoe ohatrany zavatra resahana fotsiny l'izy fa ty amin'ny pratika tsy mifanaraka amin'izay akory. Ny république ny 14 octobre 1958 ny imposena safidin'ny frantsay le izy fa ny aspiration ny vahoaka malagasy mitovy amin'ny aspiration ny vahoaka rehetrarehetra eto tany ao anatin'ny fivoaran'ny tantara dia tena hoe gouvernance populaire zany hoe makany amin'ny gouvernance républicaine any ny aspiration ny Madagasikara amin'ny tsy tsika 2025 zao sa monarchisme zany tsy efa dépassé amina taonjato be da be. Teo indrindra le paradoxe atsika eto Madagasikara république no ino moa zany ny nature de l'état malagasy nefa tsy mipetraka l'izy de l'izy mbola ady mbola combat mila atao fa ny atongavantsika any amin'ny tena république malagasy mila tena hoe amin'ny lalana tena natoraly vahoaka malagasy mihitsy no mila mandeha amin'le izy mametraka an'le izy fa le république nanomboka nisy tamika ny 1958 aminay mbola fictive le izy dia tsika zany le république mbola etaeta no ametraka anazy tena ametraka ny république tena izy eto Madagasikara dia any amin'ny mpitondra ny olana ny elita
gouvernance, gouvernant any amin'ny lakile an'izay tena hoe république Madagasikara sa sarotsarony fotsiny satria ny vahoaka nge manaraka fotsiny any amin'ny vahoaka ny asan'ny aspiration le etaeta fa noho ny classe dirigeante any tena mila mametraka an'izay. Mety amin'ny fanazavany Asina Revelson hoe reo tranganisy zany hatramin'ny ataontsika hoe 58 moa zany somary hafa kely satria fiomanana nivoana atao anatin'le ataontsika décolonisation fa anisy reo ataontsika hoe io moa zany hoe hetry bahoaka révolution natolona be deabe ny fomba ny kalifena an'le izy tsy tena zany ohatra 71 tany atsimo fa iny mety hafa koa iny fa 72 taty amin'ny 89 91 taty amin'ny 2000 taty amin'ny 2001 2002 taty amin'ny 2009 2018 ireo zany tsy nahafahana mihitsy le vokany le resahako hoe namerenana zay satria tao anatin'io nisy vahoaka maro foana zany nietsika de ohatrany hoe namoaka mpitondra vaovao tsy haiko na le olona moa zany vaovao fa le pratika zany teo foana ka zay mihitsy izy hoe tombadika reny zany ve zany tsy nahavita nanova zany hoe tena merenana an'le izy mba hoe tena le république hatreto aloha tsy hoe namerina tsika nge mbola tsy anatin'le république misy fa etaeta ho le izy lalana nametraka an'le izy mbola tsy navita mihitsy inona no natonga an'izay ngamba zarery tsy anna valiteny marina avec un grand thème fa ny diagnostikako aloha hatreto nomboka tamin'ny 1991 dia ino moa zany ny faussé le système politique mipetraka be loatra nisany antoko politika eto Madagasikara ary lasa marona makany amin'ny fifidianan'olona amin'ny fanaovana politika dia ao no mila amboarina zany io satria ny anaty république zany ny vie publique ny antoko politika ny tena manao anazy itsika kanefa ny antoko politika eto hatreto nanomboka tamin'ny 91 tsy milalao an'izay chose mihitsy zany hoe ny atongavana any amin'ny tena tombotsoan'ny be somaro fa lasa ohatran'ny filalaovana firenena le izy dia ny aty aminay ny tena proposition concrète zany hoerinao mila manolotra lalàna vaovao mifehy ny antoko politika zany hoe le lalàna mifehy ny antoko politika amin'izao mila soloana mila hena ny isan'ny antoko politika mila tsoahana ao anaty influence ny vola ny antoko politika terena zay ny antoko politika lalao jeu politika ao anatina idéologie foto-kevitra zany hoe nareo zany morona manle hoe tsy raha hoe misy ny fifidianana dia tsy zany indépendant zany tsy tokony hoe amin'ny anarana antoko foana zany oritsahana fidiana anatin'le lalàna mifehy ny antoko politika vaovao eny ary iverenana ihany mikasika ny raha eto Madagasikara fa tena hitsaka kokoa amin'ny actualité fa iny moa zany karazany hoe savaranonando mikasika ny hoe ny antoko zay tarianao sy ny antony antom-pisiny sy ny amin'ny hoe zavatra ao atao ny zava-misy amin'ny tao anatiny ataontsika hoe roa herinandro teo zay Asina Revelson dia somary tany amin'ny lafiny sosialy moa zany ny tena nitrangany resaka fahasalamam-bahoaka akoatra ny resaka tsy fandriam-palema nateraky ny resaka hoe jiro tapaka sy ny sisa sy ny resaka fahantrana rehefa tena vakina zany mba ataontsika hoe ao anatiny ataontsika hoe zavatra anankiray tena afaka iresana ave hoe tena défaillance amin'le resaka hoe amina gouvernance ray ny présence de l'État faharoa zany le zavatra misy sa hoe rehefa kampitombotombotra fetsara phénomène mety mitranga zany tsy voazao misy manko milaza hoe tsy voazao zany resaka intoxication alimentaire resaka mety hoe aretina mety mamono ohatrany mitranga ny kongo zany zao raha hoe hatramin'ny fiandohan'ny taona fa hatrany amin'ny ronjato hoe mahery any ny lavoko ohatry ny aretina tazomoka dia ohatrohatran'izany ahoana ny lecture anareo ny antoko républicain le itrozotranga misy ireo zany zao ny olana mahazo Madagasikara amin'izao dia olana vokatry le système politique défaillant maro loatra ny antoko politika tsy manao ny asany antoko politika lasa olona par accident no tonga eo amin'ny fitantanana ny firenena
fantatsika hoe izy no mitondra amin'izao ahoana ny fomba natongavany teo io amin'izay azy le izy fa olona tsy niomana tokoa otrany olona tsy niomana izy fomba 10 taona mahery izy zao no nitatana teo ahoana moa ianao olona mitatana firenena resaka jiro sahany zany nge ny tena laham-pahamenana tena bazika indrindra tsy voavaha foana hatramin'izay ka hatramin'izao nefa ianao mieritreritra ny ampandroso firenena emergence moa ny tarigetra ny teneny tamin'ny voalohany fa ohatrany tsy makany mihitsika fa mifanohatra lasa emergence farindrena no makany dia amezako ny fanontaniana napetraka ao zany dia le olany système politique io izay le ny teneniko anao hoe système politique ny olana ahoana no amahana an'le izy mila mametraka système politique vaovao fa mbola tsy ho vaitsika io système politique antoko politique maro be da be io tsy ho afaka mihitsika rehefa ohatra andaloka rizy indray tsika atsoatsy dia atahoarana hoe olona vaovao tsy niomana fa populiste fotsiny ho tonga eo dia vao mainka iletika lalitsika ny lalam-panorenantsika io hatramin'ny 14 dia mimetraka an'ileo fisaraha-pahefana Hyacine Ravelson ao anatin'ilay fisaraha-pahefana dia misy natao hoe rafitra natao ho arofanina na koa hoe piaro le hoe lalam-panorenana zany amin'ilay fanajana ny lalam-panorenana tato ato misy ny fanamarina ohatra ny ataonao zany mikasika an'ileo hoe misy hatra tsy mandeha dia mahavoakasika izany ao anivon'ny gouvernement fa le ataontsika hoe rafitra natao anara-maso an'izany gouvernement zany ny mitarika azy mihitsy na ny lohany izy dia voafarandreo zany isan'le fasafasy ny gouvernement sy ny parlement dia mifanohitra be amin'izany zavatra resanao zany zavatra nitranga satria dia mba tsy ilazako hoe manohana zato isan-jato tsy misy zavatra hoe motion de censure moa le hoe feo nandeha dia hoe tsy hisy an'izany tsy hisy fofofofan'izany mandeha tsara le zavatra rehetrarehetra eo mantsy le mahatonga an'le fanamariana nge Hyacine Ravelson hoe raha minanao zany tena constitution mihitsy hoe tsy mampandroso atsika io sa hoe tena mety ihany io constitution fa le olona eo ambon'le rafitra mihitsy ny problema zany dia ahoana fa raha problema le izy dia ireo rafitra natao ho arofanina natao hoe hosarotiny indrindra amin'le resaka hoe gardien de la constitution ohatra raha ny ACC tsy dia misy idiran'izany hoe momba ny fifehezana ny toko politika zany raha hoe ny institution ohatra ny ACC ny resahana dia ahoana ny atao ny zava-misy amin'izao eto Madagasikara tsy mipetraka le séparation de pouvoir exécutif législatif judiciaire fa tena hoe ny exécutif manana tanjaka ambony be ao anatin'le fahefana anankitelo zany dia ao anatin'le exécutif zay présidence filohan'ny république ny tena tazona fahefana ngeza be législatif sy ny judiciaire tena eo ambany fifehezany dia ahoana ny amana an'izay olona an'izay hoe dia hiova constitution indray ve dia antsika anatena hoe tena hipetraka amin'izay le izy fa amiko ngamba mila nouvelle génération na politicien tena hoe conscient le problème eto Madagasikara ny vahaolana fa raha iovaova lalam-panarenana eo foana nefa le problématique de fond tsy resy lahatra koa le olona vaovao ho avy eo dia tsy hivaha mihitsy le olana fa miverina foana ia mbola hiditra moa mpieno rehefa avy eo zany fa tsy maintsy ho resahana ihany satria ny fotoanantsika koa tsy maintsy tsy nizaraina be dia be ny zavatra mba tiana mba akana ny hevitra ao akatoko ny ataontsika hoe fankalazana ny fety-pirenena 5 taona moa zany raha ny fanisana zay satria 10 taona 2024 tsika raha aminao zany zao hoe feno ve le fepetra zao hoe tena ankalazana zany satria miresaka fahaleovatena zany dia ambadika eo misy resahana ny fandriana ny firenena ny tena fahaleovatena marina feno ve zany fepetra zany raha fahitanao an'le izy bon ny nazo Madagasikara tsy Madagasikara ihany fa ny firenena afrikana nizanahany frantsay tamin'ny 1950-1960 ny antony firenenany fahaleovatenany dia satria tao anaty contexte mondial de colonisation dia tsy maintsy mena io zany hoe fahaleovatenantsika tamin'izany fahaleovatena ny mena fa tsy rombahana
dia tsika sanatany fa nisy ady ihany teto tamin'ny tsy naomby tsy naomby ny nationaliste tsy navita naka fahefana teo am-pelatana amin'ny frantsay tsy mitovy amin'nisy tany Indochine ohatra fa fahaleovan-tenany mena ny atsika dia azo le fahaleovan-tena mena tamin'ny 1960 zany fa tao aorianan'izay niditra tao anatin'ny politika néocoloniale amin'ny frantsay tsika. Ny frantsay manana an'izay politika néocoloniale vis-à-vis ny ex-colonie africain zay tsona hoe France Afrique 2025 zao tsika voafehan'le izy tsara mihitsy ary sy tsika ihany ny exception eto Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Tchad navita niala tamin'le izy. Io tonga dia hoe coup d'état fotsiny zay tsy manaiky ny fanjanahana kolaka tao amin'ny frantsay fotsiny fa tenaka ny souveraineté anay amin'izay zay manomboka izao fa tsika tsy makany mihitsy hatreto aloha ary tena fehezan'ny France Afrique valiteny amin'ny fanontanianao zany dia tsy mahaleo teny tsika fiandrianam-pirenentsika amin'ny io binationalité n'Andriamatoa Rajoelina io dia manjavozavo be mihitsy. Ie, miresaka an'izany aloha dia tsy maintsy ampidiriko ihany ao anatin'le izy satria manisa andro zany tsika izao amin'ny alatsinainy ho avy izao le daty nifaritina ary nilazaina fa hoe mikasika an'ireo nosy manodidina na ny Îles Éparses fa 30 volana zany rendez-vous manaraka zany tao aorianan'le natao teny Andavevaratra dia raha ianao manokana misy ho atenaina io sa tsisy ho atenaina tokony atao tokony hoanitsika efa voarafitra aloha zany le comité scientifique zay moa zany niantsona an'le izy isy olo tena Madagasikara ao anatin'io vomera moa zany izy dinika ho atao any Paris amin'ny fa 30 volana eo ho anareo anivon'ny atoko républicaine inona tena position tokony adopter Madagasikara mikasika an'le izy satria raha migasy migasy dia misy mizarazara ihany ny heviny na dia fanazava ary ny résolution tamin'ny 79 tao anivon'ny firenena mikambana dia mizarazara atsika ve firenena kely ty mahantra vely inona ny eto ary tsy vita no miaro an'liziko ny any amin'ireo nosy manodidin'ireo atao ao ho anareo amin'ny atoko républicaine mihoatra ny eo amin'ny datany 30 jona io. Ny position ny fitondrana aloha manjavozavo be 28 avril lundi 28 avril ny ministre ny rahaham-bahiny nanao conférence de presse dia nilaza hoe ny Madagasikara restitution andro vitsivitsy tao aoriana indray Andriamatoa filohan'ny République nanao intervention tao amin'ny TVM dia ozitra indray hoe gestion indray ny co-gestion indray ny Madagasikara fa tsy ho vitantsika ny tatana ny Îles Éparses samirery dia position anay position natoko républicaine dia restitution intégrale tsisy compromis mihitsy ny enjeu ny Îles Éparses sange enjeu énergétique ny pétrole sy ny gazy ao ambanina renosy ao amin'ny canal de Mozambique Europa basasy dia ndiasy Suantonova zany io pétrole sy gazy io io tsy zavatra utopika tsy resaka maniditsidina io fa tena misy io satria maninona ny tena misy satria Mozambique efa mitrandraka an'izany amin'izao ary ny Mozambique exploitation offshore zany ihany andranomasina ao amin'le ranomasina misy nosy malagasy reo zany kanefa inona amin'ny zava-misy any Mozambique Total no mitrandraka an'le pétrole ny Mozambique any zany Total zany hoe société frantsay dia nahato ny fanjakana mozambikiana ny exploitation Total any satria lasa mampiady ny mozambikiana lisa lasa mitady iverina ny adatrano renamosy ny frelimo tamin'izany tapatenda zany frantsay Mozambique dia tia amintsika indray izy no mandeha te amezako an'le izy enjeu ana pétrole sy gazy ny tena izy amin'io Îles Éparses io fa tsy zany hoe ino moa zany réserve naturelle route maritime prétexte zany fa le pétrole sy gazy ny tena enjeu amin'io io zavatra tena misy tena palpable fa tsy resabetsiny imaginenao nge hoe tsika malagasy no afaka mitrandraka an'izany afaka mitady partenariat hafa tsika anetsinanana Russie, Chine inona moa tsika tsy afaka anao an'izany fa maninona moa frantsay no tonga dia mametraka didin'ny besanandro fotsiny tsy fahavelana misy firenena hafa iaraka Madagasikara kidikidikan'ireo fa tsy maintsy zay
tsika nge firenena manana fiandranam-pirenentsika za mino an'izany aloha zay no ao anatin'ilay fanaovana politika zay ny ijoroany manana position nationaliste. Ina zany tokony arahany hevitra roa hoe ina ny tokony atao tsy mandray anjara amin'io fiaonan'io zany sa hoe tonga ao fa manamafy ny position hoe restitution totale zay ny position nay faharoa mikasika an'le reo nosy reo raha ny hevitra roa zany hoe ny fitondram-panjakana eo hoe zany tokony amoaka tsy fantatro ny amin'ny hoe reo nosy reo tsy haiko manendry gouverneur manokana ho an'ireo nosy reo na hoe reo nosy reo dia ho ampiarahana amin'ireo faritra zay manakaiky azy tsy fantatro hoe ty amin'ny atsy mandrefana ty menabe na ty amin'ny faritra diana ina zany zao tokony atao raha hoe eo amin'ny bon tokony atao afaka mandeha makany any nge ny délégation fanjakana satria efa nomanina zay fa le position restitution iny tazoma tena mafy catégorique ahoana ny fomba atao hitrandrahanareo afaka atao zay tenenao zay hoe ratasena amin'ny région menabe na tsy mandrefana le nosy reo ahoana ny hitrandrahana anazy misy rivotra géopolitika vaovao mitsoka eto tany any atsinanana any ny ady Israel sy Iran teo fanandohalika Israel any atsinanana ny rivotra ny fanantenana vaovao tena nandohalika ve Israel sa hoe fanandramana aloha iny satria mbola tsy izy mety hotony satria dia hoe guerre de 12 jours moa zany zao no nitsahatra ao izy ny iraniana ianao somary naka position manohitra ny amerikanina aloha zany ohatra somary ny iraniana kokoa ianao zany raha tao anatin'ireny fandehan-javatra reny misy anto manokana ve le izy eny position nareo tao amin'ny républicaine moa zany satria za souverainiste za tatsimo tiers-mondiste pays du sud za favorable amin'ny mouvement mpandongo nge no mitranga amin'izao hoe firenena tao anatin'ny mouvement mpandongo tamin'ny 1955 ireo tafasandratra ny ekonomiany dia manaraka ny tendance politique dia miverina maka ny position tamin'izany izy hoe zay souverain zay amin'ny fisina eto tany zay tsy manaiky tsindry fanjakazakana apetraka zany zay nge io joroany Iran io fa ahoana moa ny amerikanina no tao dia teny hoe ianao firenena iraniana tsy mahazo manana teknolojia nucléaire zany le izy za manokana mahazo anazy azo le position américaine zay satria raha miaccéder amin'izay teknolojia nucléaire zay Iran dia mena zay Israel ary tao anatiny ady Israelo arabe ny Iran moa tsy arabe fa plutôt persa zareo fa miaraka amin'ny arabe any ao anatin'le fanatrehana ny Israel hatramin'ny 1947 première guerre israélo-arabe nandeha ny deuxième guerre troisième quatrième fa hatramin'izay zay ny coalition arabo sy ny allié ny Iran zany zay vao nahita fandresena tamin'ny fifanatrehana tamin'ny Israel sy ny tandrefana voalohany eo anatin'ny tantara io retintsika dia tena hoe un moment crucial de l'histoire dia zay le teneniko anao hoe misy rivotra vaovao mitsoka eto ambonin'ny tany avy any atsinanana any tsika tsy ho tandrefana mandrakizay fa tsika da efa tatsinanana foana tamin'ny deuxième république any ny rivotra ny fanantenana zatra hoe raha mitenena zany ianao zany dia hoe misy koa ty resaka raha milafiny ara-toekarena zao misy an'le hoe nany fitoloha ankehitriny ary moa tadidiko tsara tamin'ny fampelezan-kerana fiomanana tamin'ny fifidianana talohany 2018 hoe raha mbola hiaraka amin'reto mpamatsy vola mahazatra reto tsika dia tsy androso eto mihitsy dia taoriana zany mandeha be mitsoko ty resaka hoe BRICS ty sintsisy zany any kokoa zany zao satria ao zany misy an'ny Brésil, la Chine, la Russie, ny Afrika Atsimo, dia ireo zany miroso kelikely eo moa izy zany ary ny rosianina dia isany ao ambadika le hoe aoka mba tsy hisy firenena ifanalonaloka firenena zany fa aloha mba hanana maizy azy raha ianao zany zao mienanao zany dia hoe
tsy tokony anakatom-baravarana amin'izany fiarahana amin'ny Rosia zany izy. Ny Chine aloha zany efa manao bebe fiavy ihany mety mbady tony fahatongavany tony bus be dehibe tony ko amin'izao fotoana zao zay natao fandraisana makotroka be teny hivato teny tamin'ny omaly raha ianao zao zany ianao zany hitako hoe tena kritika be anao mikasika ny position américaine ary tonga hatrany hoe aza saina mihitsy le ambassadeur hatramin'le rapitso resaka diplomatie zany ny américaine dia isany nanabe atsika teo amin'ny sitaka moa izy zany tamin'le seo USAID sy ny sisa fa amin'ny lafitra ny fifandanjahan-kery zany miditra kely sy resaka géopolitique moa zany ao anatin'le izy Sandra Velson suite-n'le resaka position Iran Israël fe nahatonga le aza saina mihitsy koa aloha le ambassadeur any américaine amin'le fetim-pirenena rapitso. Tena zay le izy ka tena zay le izy hoe inona le message tianao pasena tao anatin'le izy zany ao anatin'izay raha hoe tena zany tokoa ny tena raisina ka mila maka position par rapport amin'ny zavatra ataony amérikana any fa ministre ny rahambahiny malagasy neny Madagasikara tamin'ny alalan'ny ministre ny rahambahiny dia namoaka fanambarana zany mikasika ny oady Iran sy any hoe fanambarana sadasada fanambarana sadasada le ministre rahambahiny nge raha ohatra olona mpitatana manana ny atao hoe éthique politique izy efa démissionne nge izy ohatra zay le niteneniko anao teo hoe lundi 28 avril ianao manao conférence de presse miteny hoe restitution andro vitsivitsy hinaniny mipatronao mametraka position hafa ndray zany hoe contradictoire amin'ny position anao raha mpitatana manana éthique politique anao efa ny démission natry ny ela fa ny fonctionnement ty fitondrany ty mo tsy azontsika misy logika hafahafa maniditsidina anary anaraka fainkelitsika dia apiditra ny mpiano koa savarana ando ihany zay resaka natao zay mbola maro no afaka resahana vahintsika satria mbola manana hatramin'ny valora amin'ny 7 heures sasantsika amin'ny raha ndretsindao ary eny ary dia manohy ny fandarantsika eto ihany koa ny vahiny Yasina Ravelson zay filohan'ny antoko républicaine ary manampahaizana manokana momba ny tantara moa zany zay no vahintsika miaraka eto raha ohatra anao manana fanontaniana efa misy antso izy ny technicien nao mba teo raisina ampitiavanao miaraba tompoko tapaka izy eny ary efa misy antso vonona ndray raisina ary miaraba tompoko miaraba misy fahasarotana kely ngamba amin'ny lafiny tambazotra Yasina Ravelson miverina kely amin'le rasaka hoe mety tsy ho fanasana diplomaty mikasika an'le zavatra zany ve tsy mety ho famakina ady ndray teo ary efa nanahirina be tamin'ny vonoana européenne tamin'ny ramato Isabelle Delattre mikasika an'irenyle tao anatin'ny faneho-kevy mikasika ny resaka afera sy le lalàna momba ny resaka famosirana moa ny tena nampisy ny olana be tamin'ireny fotoana ireny tsy dia maky ady ndray koa tsika aty amin'ny amérikana tsy zay ve le izy le tsy fanasana ny ambasadiny amérikana zay ke position-nay raha ohatra ka eo amin'ny fitondrana dia zay ny décision par rapport amin'ny situation géopolitique tany moyen no fa sao zay mbola tsy mitondra position izy taony eo eny ary efa misy antso ndray voninao dia raisina renao e miaraba tompoko miaraba allo miaraba tompoko miaraba miaraba fahiny salamo misy otan'ny fifanoerana ihany le resaka momba le hoe atoko politika be dia be ny antony dia zany mahatonga anao hoe le eritreritao hoe zany satria anao ny anaran'le atoko politika républicaine dia raha ianao zany dia républicaine sy démocratique dia démocrate zay moa zany any Amerika zany io ny système an'izao resaka politika dia ny anao nefa miala tao le atoko politika efa be da be miala tao amin'ny lidera family ianao dia mbola danangana an'io narana atoko politika anao raha io zany dika zany anao zany anisan'ilay anankiray manamaro le atoko politika eto Madagasikara ay zay faharoa manaraka an'izay raha ohatra ve ty ampandrosan'ny Madagasikara dia tsy maintsy maka position ve raha ohatra miala amin'ny tandrefa ntsika dia tsy maintsy maka position ve hoe ho any amin'ny tatsananana dia ve tika voandroso so dia diso ihany zany zavazany tsy afaka atao ve no haiko ohatra hoe neutre na ohatra zany naty fatavo ahafahantsika hoe teoposone firenena fa ny kasa
zany manko ny tena hitany hoe hitako hoe mahatonga Madagasikara ty tsy maka position aty tonga position roa nefa ny aveo tsy hiarak'izay ny fifanarahana amin'le position alaitsika so raha do salany le crédit la sao dia valina ndao tonga dia mamaly ianao ary ay le hoe niala tany amin'ny leader fanily ianao dia nanangana toko politika vaovao ianao zany vao mainka miamplifie an'le problème indrisy fa zay ny situation système politique ankehitriny no ary zay ny teneniko hoe mila ialana mihitsy le système politique misy amin'izao mila miadopte lalàna vaovao mifeny antoko politika dia anatin'le lalàna vaovao zay teny hoe ohatrany ahoana moa zany ohatrany ahoana zao mety endrika seconde zany hoe mahasahana ny Madagascar manana couverture nationale sa inona sa hoe azy zay manakaikaiky tsy haiko ny socialiste kokoa dia ato ihany dia zay tsy haiko zay foronana zay ve le andrafetana lisa ina nefa hevitrareo ohatra mikasika an'izay le hoe tokony fehezina fa tsy ho maro ny hevitray dia nisan'ny antoko politika tokony hisy eto Madagasikara eo amin'ny 5, 7, 7 eo farafabetsany dia le antoko politika 7 reo tena terena ijoro amina position idéologique parti socialiste mety hoe vert fotsiny izy parti vert parti socialiste parti social-démocrate parti social-libéral parti libéral-démocrate tsy haiko mbola afaka ampiana mety hoe démocrate chrétien ve zany mety mbola zany io sanareo mbola hoe le tazoma any le laisy ity fa tsy midimiditra ao ny ohatra alao atao farany alao tazomy amin'ny enina 7 mety afaka atao mihoatra kely izy satria rehefa be tabe nge dia tsy mipermettre an'le débat idéologique angely izy fa lasa miodikodina fifidianan'olona business ndray le izy lasa business raha izy ty antso manaraka ty ary miaraba ty miaraba ohatra misy olona mahapetra ihany da tena mahalasa saina nandeha reny le vai tamin'ny zavatra vai tena zany any teny fa ny zavatra efa ela talatatany amin'ny tsy teny raha ty ohatry terta manao voyage dia maty misy azatsana hafahafa hoe maty tapoka ta hoe ahoana na tonga dia lasa andrano mety hitareo manangao mety zany mety tia tena eo koa le accident azy alefa zay mahatonga dia mpianatra fotony maty mandikany ana dia tsy ireo farapozinana eran'ny tanàna tena hoe tena zany za tena lasa saina teo tena tsy hitako za zay amatsiran'isy tena za zany tena hoe za asy mefangaizaniza fa tena lasa etetra dia zava-misy tena mila tena efa zavatra tena hoe tena asan'devoly zay teny tena manimbaolona misy satria paty ny fiararana sa asefo hoe tanora vony ny ankabetsahany reny hoavy ny firenena tena mampalahelo nyray aman-dreny zany gadradratra le olona moa zany le firenena tobaka atao hoe mba sivotrana firenena raka aloha amin'izao satria vahoaka anao hoe reo maty faneo-kevitra moa zany tena nataony mikasika an'le hoe zavatra mitranga dia lasa alaim-panahy zany ny olona amin'ny tena sao dia misy zavatra hafahafa zany le tranga miseho hoe fatiolo le tsy fatiolo le roa na dia raha mahita ana hoe teo moa zany le resaka voyage d'étude zao ndraisa mikasika le zavatra mitranga reny eo no faratsiny lalina sy ny sisa aloha mety facteur anatin'le izy fa karazana faneo-kevitra ihany fa tsy haiko raha miombana amin'izay le fomba ny fahitako anazy le olana misy amin'izao hoe ny gouvernance ny fitondrana no défaillant nefa io prime ministre io fito taona mahery izy io fito taona satria 4 juin 2018
raha zany faharetany karazana longévité mbola tsy izy aloha zany mbola tsy mbola ny prime ministre Rakotoary Jaune naharitra indrindra to raha atao anatin'izao atsika hoe atao aorianan'ny fahaleovantena zany ny resahako fa zay ataoko hoe longévité zay de olona satria administration inona zany hoe tena zay le on ne change pas l'équipe qui gagne Asina Revelson zany hoe miohatra amin'ny zavatra ny faharitana zany ny politique générale dia ao anatin'ny fahombiazana izy mety tsy ho zato isanjato fa mety mihoatra ny 10 isanjato matovy vatazony ao hatrany zany izy kenao miteny défaillant le ary amin'ny gouvernance Andriamatoa prime ministre Tseka Christian tsy manana ny hoteneniny be loatra amin'ny fitondrana misy amin'izao hoe ao amin'ny présidence amin'ny vangongo ny fitondrana ao amin'Andriamatoa Andry Rajoelina zay décision n'Andriamatoa Andry Rajoelina eo n'exécuteny ndao tsika hitokana bus 12 mampomengely sakangay efa misy antso vonina mba teo mbola tsy tena vonina izy ny